fa fitaovam-piadiana miisa 7 sy arivo sy bala miisa 100 no nompitehina Ambabemasy Somaly maraina teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Fitaovam-piadiana azo tamin'ny fanentanana ny tompon'andraikitra nandritra ny iray volana famontsoran-keloka ireo raha ny fanazavana azo. Tsy nisy ny fanenjehana na ny sazy izay nomenan'ireo tompon'ny fitaovam-piadiana ireo na dia tsy ara-dalàna aza ny fananany sy ny fampiasany azy ireo. Malalariko tondrainy sy Daniel Efa. Mahery ny 4,9 alina ireo fitaovam-piadiana miparitaka manerana ny Madagasikara ka nanana tompony fahazon-dalana ny fitazomana azy raha nambarany Ministeran'ny Fiarovam-pirenena. Tsy fantatra kosa ny tombany antotanisany ireo fitaovam-piadiana izay nampelantanan'ny olona kanefa tsy nahazoana fahazon-dalana. Misy amin'ireo fitaovam-piadiana miparitaka tsy nahazoana fahazon-dalana no amboarina eto an-toerana. Misy ireo atao hoe pamokarana tsy ara-dalàna fitaovam-piadiana na atelier clandestin de fabrication d'armes artisanales zany. Maro tokoa izy ireo ary manomboka mampamendram-panontaniana amin'ireo orinasy na ireo miara-kevitra amin'ny rasy amin'izany fanaovana basy tsy ara-dalàna zany izay anomezana toromaty ny tompon'andraikitra amin'ny filaminana rehetra iadina amin'izany fanamboarana basy tsy ara-dalàna zany. Fitaovam-piadiana miisa 7 sy arivo sy bala miisa 100 no nompitehina Ambabemasy Somaly maraina teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Fitaovam-piadiana izay naterina teny amin'ireo manam-pahefana nandritra ny hetsika iray volana famontsoran-keloka ho an'ny fitaovam-piadiana. Ny taona 2014 no nanomboan'ny fanaovana ny volana famontsoran-keloka ho an'ny fitaovam-piadiana teto Madagasikara. Fitaovam-piadiana 700 no azo tao anatin'izay ka nosimbaina teo anolohan'ny lapan'ny tanàna teo Analakely. Mandidina ny 700 sy arivo kosa izany ny taona 2014 izay azo nandritra ny hetsika iadiana amin'ny asan-jiolahy FDS no nahazoana ny ankamarony. Iarana amin'ny vondrona afrikanina ny fanatanterahana ny hetsika famontsoran-keloka ho an'ny fitaovam-piadiana izay ho tanterahana hatramin'ny taona 2014. Nandritra ity hetsika ity moa dia tsy nisy ny fanenjehana na sazy nomena ireo tompon'ireo fitaovam-piadiana nanatitra izany tany amin'ny manam-pahefana na dia tsy ara-dalàna aza ny fananana sy ny fampiasana azy ireo. Basy lavatelo sy basy poleta iray miaraka amin'ny bala maro isan-karazany sy ara-dalàna no sarin'ny zandarmeriam-pirenena tao Nosbe tamin'ny olon-tsotra izay mipetraka amin'ny fokontany Antanamitarana kominy Jamanjary androany. Raha ny vaovao iray dia tsy nisy na olona iray aza nanatitra fitaovam-piadiana teny anivony ireo manam-pahefana nandritra ny hetsika iray volana famontsoran-keloka amin'ny fitaovam-piadiana. Hetsika nataon'ny zandarmeriam-pirenena no nahatratrarana an'ireo basy miisa 4 izay sarina no ny fanomezam-baovao avy amin'ny olon-tsotra. Hiakatra fampanohavana ny tompon'ireo fitaovam-piadiana ireo rehefa vita ny famotorana ataon'ny zandarmeriam-pirenena azy.